Miarabanao ny atokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara azo avy amin'ny zana-bolana avy hatrany ny toetratrano ny orana matevina tany amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny raha tamin'ity anio ity ho an'ny avoatany sy ny tapany avaratry ny nosy kosa indray dia ny oram-pahavaratra aloha zany saika mibatoerana na izana zany dia tombanana mialefitsy kelikely hatrany izay rotsakorana indray indrindra ho an'ny avoatany raha ny atao anatin'ny telo andro aloha zany fa amin'ny ankapobeny mety misy amin'ireo faritra ireo manatombo kokoa izay rotsakorana izay ka manakery araka zany ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana izay miloko mavo ny faritra ivadivavy fito vinany sy ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana mahery ny 70 mm eo ny rotsakorana mety voangina ao anatin'ny 420 ora hatramin'ity anio ity aloha zany no manakery izay fampitandremana izay raha ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny ho an'ny faritra analamanga ihany koa torak'izay manakery hatrany ny fampitandremana miloko maitso amin'ity anio ity fa tombanana mialefitsy kelikely ny rotsakorana ho an'ny rapiso mety mbola mahery ny 70 ihany koa ny rotsakorana raha ho an'ny distrika sasany eto amin'ny faritra analamanga fanazana zany dia mety hitatratrany amin'ny faritra Betsiboka ny rotsakorana manatombo kokoa ho an'ny rapiso ka misy ihany koa araka zany ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana ho an'ny faritra Betsiboka iny manomboka ny rapiso izay ka hatrany amin'ny andron'ny alahady anoany mahery ny 50 hatrany amin'ny 70 mm hatrany ny rotsakorana raha ny any amin'iny faritra Betsiboka iny ny morontsiraka na ny faritra Sofia sy ny any amin'ny faritra Diana dia mbola misy ihany koa ny rotsakorana izay betsaka kokoa satria dia saika mitohy ny orana zany ka manakery ihany koa ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana izay miloko maitso ho an'ny faritra Diana iray manontolo ny any amin'ny atitan'ny faritra Sofia ny tapany avaratra amin'ny faritra alaotra mangoro ihany koa indrindrindrindra amin'ity anio ity any amin'izay faritra alaotra mangoro izay ireo amin'ny ankapobeny aloha zany mahakasika an'izay fampitandremana izay ka entanina hatrany ny ponina voakasika amin'ireo faritra ireo na ny distrika mba hitandrina sy anaraka ihany koa ny vaovao izay avoaka avy eto amin'ny sapana famantarana toetry ny andro eo ihany koa ny toromarika izay men'ireo manam-pahefana isa tokony any amin'izy ireo toerana izay voakasika an'ity fampitandremana ity amin'ny ankapobeny raha ny toetry ny androntsika dia mety ahitana rotsakorana vao maraina aloha zany ho an'ny faritra ivadivavy fito vinany na zany zany efa miena tsikelikely izay rotsakorana izay araka nefa natsidika teny am-piandohana manorana maraina ihany koa ny andro any faritra Betsiboka sy ny any amin'ny faritra Sofia dia na ny faritra Sava ary mandraondraona ny andro any faritra Analamanga sy ny ilany atsinanan'ny voatany iray manontolo iny ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny rapiso tolakandro mitohy hatrany ny oram-baratra ho an'ny faritra Sava dia na sy ny faritra Sofia ary ny faritra Analanjirofo torak'izay ny faritra Alaotra Mangoro Bongolava sy ny any amin'ny faritra Betsiboka ary Boeny ny faritra Analamanga ary koa ny atitan'ny faritra Menabe sy Atsimo Andrefana mety ahitana tandrivirahona vitsy ihany koa ny faritra Ivadivavy sy ny faritra Fito Vinany ho an'izay rapiso tolakandro izay ho an'ny faritra Ivaganakaratra sy Amoromanea dia mandraona ny andro mety ahitana tandrivirahona mitsitokotoko ihany indraindray indrindra any amin'ny alina any hoany ny ambiny kosa aloha zany tombanana homaina ny andro indrindra ho an'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara iny ny maripana avovinavina amin'izay andro ny rapiso izay dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 23 degré celsius ho an'ny avoatany na ahitana fiakarana zany amin'ny ankapobeny izay maripana izay saika manerana ny nosy raha ny any amin'ny ilany andrefana dia mety tafiakatra hatrany amin'ny 7 degré celsius ny maripana hitantsika any amin'ny morontsiraka ny faritry melaky iny ho an'ny toetry ny andro ny alahady dia mbola misy hatrany ny rotsakorana saingy somary mikisaka any amin'ny tapany avaratra andrefana kokoa zany ny rotsakorana no mety ahitana azy amin'izay andro ny alahady izay ho an'ny faritry Diana Sofia ny any amin'ny faritry Boeny melaky ny faritry Betsiboka mbola ahitana izay oram-baratra izay hatrany ho an'ny tany tapany atsimony Madagasikara ihany koa dia mety hisy tandrivirahona amin'ny takariva anoany indrindra ho an'ny faritry Orombe ny atan'ny faritra Atsimo Andrefana ny atan'ny faritra Androy Anosy ny ambiny kosa dia tombanana homaina ny andro amin'izay alahady izay raha ny maripana avovinavina dia manodidina ny 2 ka hatramin'ny 3 degré celsius ny maripana zany hoe nahitana fiakarana izay maripana izay indrindra tany amin'ny faritra matsiatra ambony iny ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ihany koa dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 17 degré celsius izay maripana izay indrindrindrindra moa any faritry Boeny no mety ahitatsika an'izay 17 degré celsius izay ny any amin'ny ilany atsinanan'ny nosy kosa dia tsy misy ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay hatrany ny androny alatsinainy kosa indray mitohy hatrany ny oram-baratra any amin'ny tapany avaratra sy avaratra andrefan'ny Madagasikara voakasika an'izay faritra Sava dia na faritra Sofia Boeny ny any amin'ny faritra Melaky
amin'ny Facebook ary mety hitatra any amin'ny faritra Analanjyrofo sy ny faritra Atsinanana ary koa ny faritra Ivadivavy ny Orambaratra amin'ny Takariva Anoany nohany atany faritra Menabe ihany koa dia mety hitantsika an'izay tandrifin-drahona mety araikotroka izay ny ambiny raha ny vinavinantsika aloha dia tokony ho maina ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay tombanana mbola maherin'ny 30 degré hatrany aloha zany ny maripana ho an'ny avoatany mijanona hatrany amin'ny 3 amin'ny 30 degré celsius moa izay ho an'ny faritry Matsiatra ambony ny morotsiraka Atsinanana tsy dia misy ny fivanagoavana fa misy fiakarana ihany koa ny maripana any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara iny mahatratra hatrany amin'ny 9 amin'ny 30 degré celsius moa zany ny maripana vao vinavina hita any amin'ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana. Amaranantsika ny fandarana amin'ity an'ity ary ny tany falitoan-drivotra izay antony amin'ny ankapobeny raha ny teto Antananarivo manodidina na ambony fetrany mesa avokoa ny rehetrarehetra voaray. Raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro kosa no jerena dia vinavinaina hiverina ho ambany izay tany falitoan-rivotra izay eto Antananarivo zany hoe mety hisy fahatsarana kely zany ny rivotra eto amin'ny renivohitry ny Madagasikara. Izay ny mety eo tamin'ity an'ity ary ara-pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.